olona natao teto amin'ny Mahagory hoe tolona fahendrena zany, tolona filaminana zany izy ka hoe raha ohatra hoe ilaina zany ohatra mba hoe teto mantsy nitaritana tamina fivavahana foana fitaizana olona fa raha ataontsika hoe tsy manotohana an'ilay fifanarahana zany le hoe mba hisy ny fifampitahan-kevitra eto na atao hoe fifampitana fanosana zay le hoe heriny vavaka zay ihany aza zany ohatra ka ohatra tsy manohitra an'ilay fifanarahana izy ohatry hoe azo atao ihany mandamina an'izay amin'ny manaraka angamba manantena an'izay zany zay mbola isy zany zay ny fotoana zany hoe mba iarahandreo le mpitolona reo fa amiko tsy faharesena mihitsy zany ohatra nanajanaonazana fa hoe fifanajana fa raha ohatra kosa ka mandeha ilo ohatra n'ireny hoe teny vato ireny zao dia hoe atsona ny vahoaka hitsenany anankiray ohatry hoe toetrany tsy mety ihany izy satria tokony hoe fa hoe fifanarahana dia tokony fifanarahana fa tsy mety koa dia mizana mitanila zany zay tena hoe hitany manindrana taty amin'ny an-daniny mihitsy zany izy le fampahalalam-baovao le masika midasika karazana ohatrany hoe le samy hitaraina ny be sy ny maro mampatonga ny letahita hoe nahoana moa tsy asiana ihany zany aloha tsy indraindray zany mba hifampitana vaovao fa be dia be zany le vaovao ohatrany hoe mitongirana vaovao mandainga vaovao tsy dia mazava loatra fa mifamaofao daholo izy karaha izay zany le toranan'izy dia ohatrany hoe tsy mitombina ihany le resaka hoe hevitry ny vahoaka demokrasia sy ny sisa fa tokony mba samy mena sehatra aby zany olona mba ilaza ny marina sy mba hafantatra manana soa zany mba teny hoe samy mba handray an'le vaovao tokony amin'ny ara-dalàna tokotrany ohatran'izay zany iverako an'il'izy fa io zany dia hoe miandry mba handeha amin'ny rariny sy ny hitsiny fa nisy zany ny fifandeferana dia efa manaiky an'izay ny etikatra matoa hitantsika hoe manaiky matoa milamina araka le nitondrana azy hatramin'izay amin'ny ara-dalàna sy ny filaminana ohatr'izay zany